atramitsika miteny zao aloha fa raha misy zay aoriana zay de fa zavatra fandray zay fa faharoa lalam-pandroenana no manala eto ho anareo zay manao pression ka raha vitanareo manao motion de censure de miala rehefa tratra motion de censure rehefa vitanareo no constater fa nanao trahison de miala rehefa tsy manao rehefa nanao trahison raha vitanareo no milaza fa tena incompétence ako amin'ny resaka risoriso ohatra fa nareo ihany manao risoriso de aveo sakananareo ny gendarme tsy sambotra nareo de zavy no lazainareo fa manao risoriso tsia fa nareo no manao risoriso ary niady aminareo foana na ovinany zany ny dikan'izany zany ny fahazahoako azy amin'izay teny nambaran'Andriamatoa Premier Ministre teo ka raha ohatsika ijery an'izay lafin-javatra zay hoe misy marina ve zay pression zay de misy zay maton'ny Premier Ministre miteny hoe za tsy démissionne ary raha midémissionne na raha ohatra hiala de lalam-pandroenana manala dikan'izay zany manamarina fa misy ao Ambohitsiroatra ao ary misy ao Ambohitsiroatra ao satria ny taratasy eto am-pelantanantsika zay tsy vitatsika ny anazava azy androany ho azavaitsika amin'ny lahady zao dia ny mikasika Ramatoa Claudine satria Ramatoa Claudine zany de tena azo heverina mihitsy raha mba azotsika ny ovakina amitsika amin'ny fotoana manaraka zany fa dia sahirana mihitsy raha ohatra ka vakitsika fotsiny zao ny andalana voalohany amin'ity taratasy ny soratan'ny inspecteur anankiroa reto manao hoe le message visé en référence a provoqué une véritable indignation et une totale incompréhension de la part des deux inspecteurs généraux d'État en mission dans la région Haute-Matziat. En effet, 2 jours seulement après le départ de ces derniers pour Fenaratsou, ils ont reçu l'ordre de revenir en Tananarive pour le prétexte fallacieux que le vent souffle très fort en nos lieux. Taratasy soratan'ireo olona reo message numéro 434 PRM SGP DJIGE 3 octobre 2015 atramitsika miteny zao ho resahantsika ho mikasika ny Claudine Razafy Manatsoa amin'ny alahady ao anatin'ny fandaharana Téléviva de ho aseho atsika aminareo ny document rehetrarehetra mifandraika hoe tsotra fotsiny misy miaro azy anao lieu misy miaro azy any ambony any iza no miaro azy ary ny fisin'ny anarana vitsivitsy tato anatin'ny fotoana foy zay no amaranantsika mifamakafakana amin'ity atoandro ity de ny fisin'ny ady hevitra amin'ny hoe paza sa mahafaly satria ny zavatra mahonena zany amintsika miteny zao ny zavatra mampalahelo ny zavatra manahirana ny zavatra mahonena mikasika any Madagasikara dia very tanteraka Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina amin'izay fianianana nataony hitondrana ny tany sy ny fanjakana amin'ny alalan'ny lalam-pandrenana tsy mahafehitsony ny fitondrana Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina satria ny fanendrena Prime Ministre zay ny article 54 no manazava azy ny article 54 no manazava azy dia ataotsika hoe efa very tanteraka satria iza no mampirisika an'Andriamatoa iza no manao hoe i mahafaly atao Prime Ministre iza no manao hoe i paza atao Prime Ministre iza no manao hoe i anina atao Prime Ministre zany hoe tsisy itsony zany tsisy itsony ny hoe miainga any amin'ny député ny fanendrena Prime Ministre fa ny anarana enitsika de miainga amin'ireo groupe ao Ambohitsiroatra ianina ny metimety i mahafaly ny metimety amin'ny Claudine fa i Claudine ny tena tarafika akaikaiky ny mahafaly i paza no metimety kokoa amindry vadin'ny filoham-pirenena satria hatramin'izao de sahirana filohan'ny République hoe iza reno arahany ny vadiko miteny hoe i paza retsy miteny hoe Claudine i mahafaly
miankany amin'le manodidina azy ny fanendrena prime ministre, miankany amin'ireo, miankany amin'ny tombotsoa ny manodidina filohan'ny repoblika no anosehana an'le prime ministre, satria le prime ministre mbola samy teny ihany omaly hoe any corruption dia iadivana, iantefany zany le groupe. Efa io no anesorana anao, efa io no anosehana ny olona anao, fa mbola namerina izy omaly. De eo zany misy sarisary zay tsy fantatro izy namoaka an'izay sary zay nahitako tany anaty Facebook angamby izay ny lohan'Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina ohatrany voaterina zavatra anankiroa de ato le groupe ray misy ny vadiny de ato le groupe may misy mpanolotsaina hafa, ny ray mafaly manao hoe mafaly atao, ndray manao hoe paza atao. Zany ve no iafarany ty firenetsika ty zany ve no iafarany Madagasikara, zany ve no iafarany le lalam-pandrenana, zany ve no atrehany manampahaizana, zany ve no atrehany solombavambahoaka, zany ve no atrehany malagasy. Zay moa nahatonga atsika teo hoe tsy tonga ho azy angampo amin'ny fieritreretako azy azo ataony manao communication hoe amin'ny andro anankiray izay mety ho tsy haiko ny fahatongavan'ny ambassadeur ny Frantsa teny Mahazo Arivo omaly ao anatina crise politique, ao anatina adihevitra politique. De rehefa mivoaka aveo de corruption resahana, zany hoe ity le ministre ambassade Frantsa ity zany de ohatrany hoe mamehery an'Andriamatoa prime ministre hoe toiziny corruption anao midika zany zay fa asa miraharaha azy resaka any aloha anao fa zay atabadika ho eriteritra ny ao raha ito moa zay de hitantsika hoe itovy zany sa tsy itoy zany ny zatratsika resahana zany mety ho sarotrarotra mifanazavako tamin'ity androandro ity satria araka nambarako hatrany am-boalohany hoe tena politika politicienne ary analyse politika pure no entina aminareo androany, décryptage ny ainga tamin'ny kabarin'Andriamatoa prime ministre ary fijerena ny zavatra misy hatramin'izay ka hatramin'izao dia marina sa diso ny fanambarantsika fa efa nisy ve zany taratasy zany miandrotsika ny fisiny zany raha ohatra ka hamoaka an'izany mbo tsy rohatra hoe nangatahany filohan'ny repoblika Andriamatoa prime ministre ametra-pialana. Efa niteny an'izany ve Andriamatoa filohan'ny repoblika mino sika fa tsy amaly Andriamatoa prime ministre fa raha nisy olona kosa afaka nanamafy an'izay de tokony hanamafy izy hoe zay efa naherin'ny président nanamafy fa tokony hiala amin'ny prime ministre. Fa raha tsy nisy zay dia tsy mitombona davokoa zay lohateny nambarantsika teo hoe nolazain'ny mpanao gazety isan'isany hoe mizingizina, tsy midémissionna, misacroché sy ny sisa sy ny sisa. Fa ny zava-misy de araka ny nambarantsika teo misy lay adihevitra matokosana prime ministre amiteny hoe général aho je ne démissionnerai pas na lalam-pandrenana ihany no mampiala. De misy zany zay eritreritry zay ary zay eritreritry zay de nambarantsika teo fa ny fisiny ny dossier sala amin'ny dossier Claudine dossier Claudine sy ireo dossier maro samihafa izay enitsika Bekasy, Singapour, ny Cristal, ny Carrière, ny fisiny reny dia manosika andreo manakaiky ny filohan'ny repoblika anery an'Andriamatoa Jean Ravelonarivo ametra-pialana. Ary ny fisiny ny anarana anankiroa miverimberina tao anatin'ny 48 heures paza sy Andriamatoa mahafaly dia mazava ho azy rehefa natao fanadiadinany amin'ny hoe iza ny eo ambadiky paza ary iza ny eo ambadiky Andriamatoa mahafaly de manamafy amintsika ny fisiny ndreo manamafy manamarina ny zavatra nambarantsika teto ny amin'ny hoe avy any amin'ny vadin'ny filohan'ny repoblika sy ny manodidina azy any no resahantsika maly fa tsy hody Ramatoa Voangy raha tsy amin'ny 22 avril ary alohan'izay tsy maintsy mipitika Andriamatoa Ravelonarivo raha tsy zany dia point d'interrogation. Zany no titsika no azavaina tamin'ity atoandro ity, zany no titsika no resahana tamin'izay nambarantsika hoe analyse politika sarotrarotra satria tena am'ilay analyse politika zay manahirana amin'ny fanaovana azy tsy maintsy natao ny fanadiadina, tsy maintsy natao ny adihevitra, tsy maintsy noalalinina ny zava-misy mba ahatongavana amin'izay akaiky indrindra mety marina ao anatin'izao situation zay azo lazaina fa tena sarotrarotra izao. Izay ihany koa no anomezantsika ny fitenenana ny namana Mampatrika, ny namantsika iaina no teo amin'ny lafin'ny teknika Maurice Tsavonana nanoloana ny micro.